eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndrakely dia raina jesosy a omena voninahitra izy satria avy aminy zao fandarana arantsika amin'ny fahitalavitra izao araky nefa nambarako taminareo tamin'ny heriny mo dia zao fandarana izao dia fandarana natao anafaka andreo olona zay voafatotra sy voagetsa zavatra tsapako mantsy de ity maro amin'ny olona no mbola voafatotra sy voagetsa ny fanaratsy sy ny ozona zany hoe tena misy heriny fanaratsy sy ozona mitatao eo amin'ny fiainana fa saingindrisy sy fantatry le olona ny famarina zany tsy azon'olona olona hoe voafatotra tokoa izy de zao no teniko taminareo tamin'ny heriny tsy voatery hoe lazadala na verisaina akory ny olona raha ohatra ka mbola voafatotra sy voageja izy fa arakaraky lay karazana fanaratsy sy ozona zay mitoetra sy mitatao eo am'lay olona eo am'lay ankohonana eo am'lay fianakaviana ny zavatra miseho eo amin'ny fiainana ohatra nomeko anareo tam'izany tamin'ny heriny de ty le voalaza amin'ny lioka toko fa 3 andiny fafolo ka hatramin'ny dimy 12 voalaza ao amin'ny bokyny lioka io a fa nisy vehivavy anankiray zay nipetrana fanaratsy de le fanaratsy atao hoe fanahy mahafarofy zany hoe fanaratsy mitondra aretina tsy adala izy tam'izany tsy verisainy fa saingy narary manjoko miondrika rehefa mandeha fa isorana moa amin'ny tompoandriamanitra fa rehefa niona tamin'i jesosy any vehivavy zany dia no afany jesosy tam'izany fatotra sy geja nazo azy zany de taorina ny vavaka fanafahana natao jesosy de sitrina somatsara ilay vehivavy ijoroko fa volombelona aminareo ihany ko ilazako hoe tsy voatery ho lazadala na verisaina akory ny olony raha ohatra ka misy fanaratsy na misy ozona mbola mitoetra sy mitatao eo aminy ndre mandeha nisy ramatoa anankiray niantsoa an-telefônina de noraisiko tao amin'ny trano misy azy tam'izany de nitomany be mihitsy izy tam'izany satria zao zavatra nytantarainy tamin'ny heritaona to zao aozy izy dia efa notsaboina tena ny hopitaly ary nodidina satria narary tao amin'ny tranonjasy de tonga eto Antananarivo aozy izy am'zao fotoana zao manao contrôle de nilaza lay dokotera tao amin'ny hopitaly nandianako fa nivadika ho kansera le retiny tao amin'ny tranonjaza ka tsy maintsy hodidina hoy izy de tena tsapany le ramatoa mafy be tamy mihitsy le izy satria vola be mihitsy lany tam'izany ary tsy mba nanana fianakaviana na havana mba nikarakara azy izy tam'izany satria tsy manana fianakaviana eto Antananarivo fa anivelany Antananarivo izy no mipetraka de zao ndray izy mbola nolo zay dokotera hoe hodidina de tena mafy be tamy mieritreritra zany ary zay nampitomany azy ka nyteny hoe vojeo a pastera de nisaka teo zay mianada rovavo moa zany zareo tonga teo de rehefa avy nresaka teo zay de teo no nahafantarako hoe aretina vokatra fanaratsy vokatra fisina tromba tao anatiny tao no natonga azy narary to amin'ny tranonjaza ary nivadika ho kansera ka ny aretina entin'ny fanaratsy na entiny ozona tompoko dia sarotra sitranina na ihany keo tsy mety sitrana manao zay azo atao ny dokotera ny mpitsapo satria nianatra mombany am'izany izy fa voafetra ihany zavatra hainy voafetra ihany zavatra vitana indrindra fa ozona sy fanaratsy no ao ambadika de nataoko ary nivavaka ho azy tamin'ny fotoana nivavana ho azy
tena kikika be mihitsy izy nikorotany mihitsy ny tao anatin'ny tranonay voataka ny seza satria le fanaratsy zay nyroana de nanohatra tsy te hiala fa tamin'ny farany resy le fanaratsy ary taorina zay de niverana tany amin'ny dokotera tany ny hopitaly zay nandehanana izy de gaga ny hopitaly tam'izany raha nahita hoe sitra tanteraka le tranonjaza de lasa izy nandeha nody roa taona tateorina tafoana tamin'ny ora matoa io avo de nisaka taminy de nanontany azy hoe nanao hoe na fahasalamanao de nitantarany tamiko hoe taorina vavaka nataonao iny de tsy niverina tampitsony ny aretina zao hitanao salama tsara zao sitrina zany le kansera teo aminy sitrina satria voaroka voatosika le fototra natoka le kansera de lay faneratsy zay nitoetra tao anatiny tao ny vona matarinareo ny azo ho jesosy tsy voatery ho lasa dala na verisaina ny olona rehefa misy fanaratsy mitoetra eo aminy ary eto dia manambara aminareo de ianareo zay mahita sy mandrea am'izao fotoana zao ny akamaron'ireo aretina tsy mety sitra ny fanafody na sarotra sitranina na ihany ko hoe efa lany vola amkarena le olona vao sitrana de tsy inona akory ny ao ambadiky zany fa fanaratsy sy ozona mitatao sy mitabezatra ny akamaron'ireo olana tsy mety voavaha na sarotra vahana efa mananika matonany mbola eo ihany le olana de tsy inona akory ny eo ambadiky zany fa ny fanaratsy sy ny ozona zay mitambesatra sy mitatao ohatra fa hitako zao tantaraiko aminareo zao olana eo amin'ny lamatofo tsy vitsy amin'ny olona no manana olana mikasiany am'zany zany hoe manana olana am'ilay zanany lamato izy tafita avokoa amin'ny akapobeany ny naterany rehetra ny taranaka rehetra fa eo am'ilay zanaka lay mato no indro fa misy indrokely tafita amin'ny fianarana ohatra maro tafita amin'ny fahitanasa ohatra ny sasany mavely tena ro zanaka nateraka fa ny lamato ihany no mampalahelo ny tantara-piainany fanay ratsy sy ozona mipetraka mitatao eo amin'ny fianakaviana eo am'ilay taranaka no anton'izany ry havana malala zay mahita sy mandrea am'izao fotoana zao ary raha zavaiko aminareo fa raha tsy afahana am'izany fatotra mahazo zany le taranaka dia anana olana mandavataona izy ary ny taranaka rehetra mifandimby dia anana olana eo amin'ny lay mato na lay zaza la nateraka voalohany zany noho izany raha isan'ireo olona na taranaka matsapy anao fa misy an'izany tokoa eo aminareo la mato rehetra de tsy karitra ao fa misy indrokely misy zavatra miseho aminy tsy mitovy amin'ny rehetra tsy mitovy abe sy maro de ho iaho hoe vonjeo aingana faran'izay aingana ny ankonanao na ny taranakao mba tsy ahatratra ny taranaka ifandimby zay olana mahazo ny lamato zay tsotra ny torevitra omeko anareo am'ty androany ity voalohany mikasiany am' jesosy andriamanitra lay narilata sy ny tany dia mahafantatra tsara fa misy fanaratsy sy ozona mitatao hitambody tany ity ary tsy vitsy amin'ny olona no misy an'izany fanaratsy sy ozona mitatao zany eo aminy ary zany ho ato natokan'andriamanitra lay narilata sy ny tany nanome antsika zanak'olombelona ny am' jesosy kristy zanany nomen'andriamanitra atsika io jesosy kristy zanany io voalohany aloha mba hojy ny fanahintsika mba tsy ho sanatrika ho very isika raha rehefa mandao antetany ity fa mbarak'ilay tanjon'andriamanitra ny anana fiaina mandrakizay nomen'andriamanitra atsika ihany ko jesosy kristy zanany mba anafaka atsika am'ireo
geja sy fatotra ataony fanaratsy sy miozona zay matonga ny boky ny asin'ny apôstôly toko fafolo andininy fa valo amby telopolo milaza hoe jesosy kristy zay nosoran'andriamanitra tamin'ny fanay masina sy ny hery ka mandehandeha manao soa manasitrana ny marary sy zay rehetra azo ny heriny devoly ary de niteny reo apôstôly hoe vavolombelony zany izahay vavolombelony zany izahay no zany mba tokanao ho afan'andriamanitra azy ho afan'andriamanitra amin'ny alalany vavaka zay ataonay de hoy zahay hoe minoa jesosy anao fa izy mitompo sy mpamody ity zao tontolo zao ty ekeo izy ary ampandrosoa eo anatinao ary ataovy zay atonga jesosy ho velona ao anatinao fa izany vaolana voalohany indrindra manoloana fisinaozona sy fanaratsy mbola mitatao sy mitamesatra eo amin'ny fiainan'ny olona faharoa tsara raha roana mihitsy a sy avoaka ny fanaratsy ny fanaratsy mantsy riavana malala tsy mandeha tsy miala ny toerana zay nazatra azy izy raha tsy roana sy avoaka amin'ny anaran' jesosy zany moantona tonga jesosy nanome fahefana hoe ino rehefa nomeko anareo fahefana anitsika ameko sy maina rana ary indresy mirehetra nana fahavalo zao famantarana zao no anaraka zay mino ho jesosy amoka demonia amin'ny anarako izy nomeny jesosy ny apôstôliny nomeny jesosy ny mpanompony zany fahefana zany mba tonga andre olona zay mino a jesosy nandray an jesosy manany jesosy ho afaka tena ho afaka tokoa satria fanafahana feno no tenyandriamanitra omena ny olona zay mino a jesosy zay nandray an jesosy ary zay manana an jesosy de takizay ihany ko ny ozona tsy maintsy tapahana sy foanana ny herina sy nyfisiny eo amin'ny fiainan'le olona raha ohatra ka matsapa le olona fa misy ozona tokoa eo aminy toly anambarako teo hoe ozona fanaratsy ozona mitondra retina na fanaratsy sy ozona matonga fahavoazana sy fampitena eo amin'ny lamatovo eo matetika no hipetrahan'ny olana tompoko eo ihany ko matetika no hipetrahan'ny fatso-kevitra satria tsy mety mino tsy mety manaiky an'izany ny maro amin'ny olona tsy mety mino tsy mety manaiky an'izany ny maro amin'ny olona tsy ekeny hoe zany no vaolana ho azy manoloana ny aretina tsy mety sitrana sarotra sitranina na manoloana andre olana tsy mety voavana sarotra vahana de hoy aho hoe raha tsy mino ary ianao tsy manaiky an'izany teny ambarako zany ary ianao dia inona no hevitra hitanao mba anasitranana ny marary raha ohatra ka ny mpitsabo azy a efa afapofo tamin'ny fitsaboana an'lay aretina inona no hevitra arosinao anasitranana ny marary raha ohatra ka efa amambola marina amatoanany ianao no mitsabo an'lay marary fa tsy sitrana na efa lany vola mikarena mihitsy azy ianao mitsabo an'lay marary fa tsy mety sitrana de takizay any ko inona no vaolana entinao raha mahita olona na ianao mihitsy no hiaran'le izy hoe manana olana tsy mety voavay ianao na sarotra vahana hoy aho hoe anjaranao tompoko ny mandinika sao anenenanao ary anjaranao ihany ko mandinika satria everiko fa lakolosy fanaran'andriamanitra anao zao satria tia monjanao andriamanitra tia nafaka anao tompoandriamanitra tia hitondra fiainanao ho amin'ny fiainana vaovao izy tia ny hotsapanao lay voasoratry paoly apôstôly Korintana faharoa toko fadimy andimy fafito amby folo manao hoe koa raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra teo aloha indreo efa tonga vaovao ireo ho famararako ny afatra aza de tsotra hoy aho hoe miverena amin'Andriamanitra amin'ny alalany finoana an Jesosy Kristy ianao miverena amin'Andriamanitra amin'ny alalany finoana an Jesosy Kristy ianao zay ny lala tokana zay ny lala tsara indrindra ahafahan'Andriamanitra miditra antsehatra eo amin'ny fiainanao ka mamonjy anao sy manafaka anao amin'izao herina fanaratsy na herina ozona zay mitatao sy mitambesatra aminao zao
lava mihitsy anao miaona aminay miresaka aminay mba hafany mivavaka ho anao fa izay de mino fa eo aminay ny tanatompo tsy reriavina akory zany na izahozahoana fa eo aminay ny tanatompo ary olona maro no efa nandray fahasoavana tamin'ny alalany teny sy mivavaka nataonay tamin'ny olona zay nona taminay fa telo manasa anareo zahay telo manasa am-pifaliana mpitiavana aza raisina ho zavatra hafa mihitsy ao fanasana anasainay ianareo zao tongava tompoko mamonjy ny vavaka fanafahana zay tantiarahanay ato am'izao fiangonana refy androtrakely zao isaky ny alahady maraina manomboka fitora sasany fidirana voalohany manomboka amin'ny folora fidirana faharoa ka zay mety aminao no andehananao ny alahady atolakandro ndray dia manomboka am'ray ora sasany ny fidirana fatelo zay mety aminao eo no andehananao fa tena asoanao ahatsaranao ny amonjyanao zava-tam-pivavany zany marina fa zava-dehibe ny hoe ametrany an-tanana anaovany vavaka manokana fa zava-dehibe mihoatra no zany anko ny famonjena fotam-pivavahana be dehibe mihitsy le olona zay tsy nanatona tsy nametrako tanana tsy nanatona andreo mpiara-miasa aminay tato am'izao fiangonana refy androtrakely zao fa namontsy fotam-pivavahana fotsiny namontsy ndray mandeha indroa ny telo tany afannefa ny sasany dia natsapa asa lehibe sy magaga nataon'andriamanitra tao amin'ny fiainana tsaroko zao a melohany nanaovako vavaka ho anareo de nisy mpivady nana olany iry zeo 12 taona nivadiny fa tsy nety nahazo zaza ary tamy farany dia niantombo le kibony de rehefa nanatao dokotera izy mivady nozahana de araka teny dokotera hoe misy fivitosana miforona anaty kibo ao de zao miteny le dokotera hoe mila didina ty aretiny ity de zay fadidiny zay no natahorany lera mato natahorany mafy ny vola raha teo koa moa tsy nananana de misaotra n'andriamanitra fa nandre ny fandarana nataonay izy reo de niazakazaka namonjy fotam-pivavana tatea fiangonana refy androtrakely tsy nanatona izy fa namonjy fotam-pivavahana de ray volana maherika taony no namonjeny fotam-pivavahana de eny mitomby any le kibo mitomby any le kibo de teo zy vola tahotra hoe tena raraty de lasa vera tany am'le dokotera zay miteny taminy hoe misy fitosa anaty kibo ary mila fandidina rehefa tonga tany izy natao fizana de zao miteny le dokotera zaza e rikala kely ty anaty kibonao ity e de rehefa tena fotorona akaiky tokoa de tena zaza le izy de teraka somatsara lera mato de zazo mihitsy no nitsodrano le zaza tamy fotoana nitsofana rano zaza tato am'izao fiangonana izao 12 taona tsy niteraky tsy nahazo zaza izy mivady fa tao anaty le fotoam-pivavahana de niasa ny herin'andriamanitra manasitrana manafaka mamonjy mita nozandrindra no aty mahatonga manentana hoe tongava tompoko tongavana de lavitra mpiaza misy anao fa ahasoanao zany ahatsaranao zany ny dera sy miaja mo ary ny vonahitra de omena an'andriamanitra irery any ny telefona fantsika mifandray mo de voasoratra io 032 04 859 58 032 04 859 58 na 034 04 852 47 034 04 852 47 zay zany niafatra nitoko anareo androany fa ivavaka ary ahy inona no mahazo anao sy ny ankonanao am'izao fotoana zao karazana fanaraty sy ozona tataky ny olo no efa mita atao sy mitandresatra eo aminao am'izao vanandro zao efa afapo tamin'ny fitadiavana vaolana tatsy sy telo vai anao fa tsy nahita mihitsy malaky ty ny androany mahagaga jesosy fotoana n'andriamanitra amonjenanao ty andro androany ity fa tsy kisendrasendra na fifandrifinjavatra raiso ary ny fanafahana
satria lay voalaza generika atsika de hoe teo afaka vai anao teo afaka vai anao de hoy aho hoe raisoarina fanafahana raha mino anao raha resiratrany amin'ny teninambarako anao de ho hitanao ny herin'andriamanitra ho tonga iny aminao amonjy sy anafaka anao apetra ho fonao tananao napetra ho fatra misy marary anao tananao raha afaka mandoalika moy anao am'ty androandroany ity de mandoly mihitsy fa hivavako anao ao aondre lohantsika azy ry andriamanitra rainay rainay masina zay ny an-danitra sotra ry mame voninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy aho nozy ny fahasoavanao lehibe ka afaka nanambara ny teninao aho tamin'ity androandroany ity mifona aminao aho ny am'ireo olona zay nahita sy nandre ny afatra netiko androany magataka aminao araiky ny amelanao ny heloka vitany amelanao ny fatosoa ary androany aoka hiasanao fanay masina ka ahatonga andre olona ho resy lahatra fa marina zao teny nambarako zao koa na izany iza mangetahita fanafahana maniry ny ho afaka am'ty androandroany ity dia vonjeo izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mandidy ny aretina rehetra ao mandidy ny fanamafarofy ao miala amin'ny olona zay marary mandidy zany merci fahefanao miala tanteraka ary didika ihany ko ny fanaratsy rehetra amin'ny karazany iala amin'ny tenan'ny olona iala amin'ny tokantran'ny olona ny ozona tapahako amin'ny anaran'i Jesosy foanako amin'ny anaran'i Jesosy toeriko amin'ny anaran'i Jesosy ny elony ratsy rehetra iala amin'ireo olona zay nahita sy nandre ahy ary mivavaka amin'izao fotoana zao satria mila fanafahana izy misaotra raha io omena voninahitra ianao asatriny amin'ny avondrindra amin'ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka misaotra tompo halleloia amen de zay zany tompoko ny fotoanantsika tamin'ity androandroany ity ka dia mametraka ny mandram-piona manasina roatra ny trano moa zany zay anaraka ny fandarana ataonay isaky ny sabotsy sy alahady amin'ny alala zao fahita lavitra zao tain'Andriamanitra avokoa sy kendra tompo de raina ny tompo a omena voninahitra izy fa ity vehivavy ity no lay vehivavy no tantaraiko tamin'ny heriny mikasika any amin'ny fanafahana lehibe zay nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainany ka avelo angambany izy ny tantarany nahazo azy sy ny nataon'Andriamanitra teo aminy zany voninahitra ao an'Andriamanitra ihany moa zany a no afahako mijoro vavolombelona sy mitantara zay asa-panafahana lehibe nataon'i Jesosy a teo amin'ny fiainako nisy fotoana zany za tamin'izaho vao nanambady de rehefa nanambady aho zany a de naniry amin'izay aho zany te hanana zanaka teo amin'ny fiainako de nefa moa teo anatrehan'izay zany de tsy nety nahazaza mihitsiny a de nivavaka foana zany Andriamanitra ny faniriako de etiko anatrehanao hoe te hanan-janaka te hiteraka ohatran'ny olona rehetra de nisy fotoana amin'izay taty aoriana de ny tombony angeza be mihitsy ny kibo de za zany nieritreritra sy nanantena tamin'izay fotoana zay hoe ay manan-janaka zany a be voka zany de nandeha nanantona dokotera tamin'izay fotoana zay de rehefa tonga tany amin'ny dokotera amin'izay a de ozy le dokotera hoe tsisy zaza ao anatin'ny kibonao fa misy rano izy izy ao anatin'ny kibonao ao de le rano zany a mitombo foana aretina zany ny filazan'ny dokotera ny tao anatin'ny kibo de rehefa teo anatrehan'izay moa de nantany an'le dokotera hoe inona zany ny vahaolana tokony ataoko de ozy izy le dokotera hoe voalohany indrindra ambarako anao aloha izy a de anao vehivavy tsy miteraka na hitsabo tenatra ny ampitan-dranomasina ianao a de anao vehivavy tsy afaka niteraka mihitsiny satria inona ozy izy a ny antony mahatonga anahy tsy afaka hiteraka de nambara le dokotera tamiko zany tamin'izay fotoana izay hoe ao anatin'ny tranozazanao izy a misy rano de faharoa manarakarak'izay ozy a ny tranozazanao izy a mitongilana fa tsy mahitsy tsy normal ohatra ny tranozazany vehivavy rehetrarehetra de teo anatrehan'izay moa zany de tsy nino alohany za de nataony échographie de rehefa nivaly amin'izay le valin'ny échographie iny a de tena hita mihitsy zany hoe reo fa tena mizatra tsy mety tokoa zany tao anatin'le tranonjanako tao de niova dokotera hafa fanindroany indray a de reo dokotera anankiroa nantoniko reo dokotera tsy mifankafantatra de nanantona tany a de ny zavatra nahagaga anany efa rehefa tany amin'le dokotera fanindroany a de mitovy amin'le tenin'le dokotera voalohany ihany
noteneny le dokotera faharoa hoe anao vehivavy tsy miteraka misy rano ao amin'ny tranojazanao a mitongilana ny tranojazanao a tsy afaka miteraka dia mbola nialanena foana nandeha dokotera fanotelony fanefany dia dokotera efatra karazany samihafa teto Antananarivo izay dokotera tsy nifampiresaka satria tsy mifankalala dia ireo no natony koa fa nitovy daholo ny teny nataony dia le dokotera farany amin'izay moa tamin'izay fotoana izay dia niteny izy hoe raha zay ianao izy izy a dia tonga dia misaraka ny vatinao satria hiteraka olana lehibe ao anaty tokantranonao dia za moa hoe za manana an' Jesosy a dia tsy vahaolana zany le hoe hisaraka zay dia teo anatrehan'izay amin'izay dia nanantona amin'ny pasteur Adolphe izay mpanompon'Andriamanitra niandraikitra anay mivantana dia netiko taty amin'ny pasteur Adolphe daholo zany a le valina échographie nasain'ny dokotera nataoko dia teo moa mpanompon'Andriamanitra niteny tamiko hoe aranabavo izy izy a za ozy izy resy lahatra hoe ny fahaizan'ny dokotera amin'izy eny nianatra dia izay ny fahalalany fa za kosa ozy resy lahatra hoe misy asana devolo mipetraka mihitsiny ao anatin'le tranonjazanao dia raha vao ohatra ozy ka misy zaza mipetraka ao anatin'ny tranonjanakao ao a dia hohanin'le devoly na misy zaza mipetraka ao anatin'ny tranonjanakao ao a dia tonga dia vonoan'le devoly dia tamin'izay fotoan'izay moa pasteur nampahery anahy dia nivavaka ao anahy natao délivrance natao vavaka fanafana dia tsaroko tsara mihitsiny hoe amam-bolana moa teo amin'ny 2 volana teo raha tsy diso ny fitadidiako a no nanaovana vavaka fanafahana anahy dia tao aorianan'izay fotoana izay dia amenan'ny tompo voninahitra fa sady tsy nididiana ny tsy natao ponction hoe nesorina zany ny rano tao anaty kiboko no tsy nandeha nitady zanaka tany amin'ireny hoe asana devoly reny a fa tena hoe Andriamanitra ny asa nanao fahagagana nanafaka mihitsiny a dia amenan'i Jesosy voninahitra fa efa namen'Andriamanitra zanaka anankitelo mianadahy amin'izao fotoana izao dia ho an'ny tompo rery ihany ny voninahitra. Chatma
eo afaka va ianao fandaharana iarana fiangonana refi androndrakely